Miarabantsika rehetra. Madame Yarlala zany no lany fa ben'ny tanànana Antananarivo. 5 taona no mandara tsy diso itantanany sy sahanany ny commune na Antananarivo renivohitra. Zay zany no vokatra ofisialy nambaran'ny manam-pahefana. Misy zavatra manosika ambarako atsika mifanitsy amin'izay falanian'ny olom-panjakana Madame Yarlala ho ben'ny tanàna Antananarivo izay. Avy hatrany dia pitsiriko amintsika hoe za tsy resaka politika, za tsy resaka an'ireny hoe atsika ny tanàna sy hoe nampiasa fitaovam-panjakana, olom-panjakana sy ohatran'izany, za tsy resaka an'izany fa iresaka ny sitrapon'Andriamanitra mifanitsy amin'izay. Iresaka koa ny zava-miafy ny soratra masina tokony ambara. Anazava tsotsotra feikevitra ara-tsoratra masina mifanitsy amin'izay contexte événement misy amin'izao vanim-potoana iresantsika izao izay no manosika manao an'ity sary sy feo ity ary anonako ny fiadanana amintsika rehetra. Shalom. Eny ary, Madame Yarlala zany no ben'ny tanàna Antananarivo, lany izy. Inona no azo ambara? Ny azo ambara dia zao, resaka toe-po izy io. Ny antom-palaniny dia araky ny contexte ara-baiboly dia mifamatotra foana amin'ny resaka toe-po. Dia ao anatin'izay resaka toe-po ny vahoaka sarababem-bahoaka izay no misy ny lalana izay sokafan'Andriamanitra avy any ambony. Fampitohy amin'izay ihany koa ny fanazavana n'ilay hoe ny fahefana rehetra dia avy amin'Andriamanitra avokoa. Amen. Any amin'ny apokalipsy any raha tsy diso dia misy tenin'Andriamanitra tahaka izao hoe Jehovah Andriamanitra mandinika ny fosiny fo mamaly antsika izy mamaly ny vahoaka izy mamaly ny tsiraray izy arak'izay toe-pony izay araka ny asany, ny fandrininy soehany ao anatin'ny toe-pony. Amen. Marina foana amin'ny baiboly ary zany ny zavatra zaraina eto hoe ny famarinan'ny baiboly dia tsy azontsika iodivirana fa ny fandalinana ny amin'izay famarinan'ny baiboly izay no mila asan'ny fanahy miasa amin'ny tenan'ny olona anankiray sy izay mahita fity amin'Andriamanitra dia izy no micomprendre ny sitrapon'Andriamanitra eo ambony zavatra rehetra. Andriamanitra mandinika ny vosony fo dia mamaly araka izay izy araky ny soehany tsiraray na ankonana na vahoaka. Feno vahoaka io ny fitenenana izay dia feon'Andriamanitra. Hitanareo amin'izany fa mikolla daholo ny fahamarinan'ny soratra masina ary koa mipetraka eo amboniny antsoina hoe inspiration divine, reny fahendrena nomena ny tolo sy ny sisa rehetrarehetra. Io zany zava-misy i Madame Yarlala lany ben'ny tanàna Antananarivo. Dia misy ny manaiky misy ny tsy manaiky sy ny sisa rehetra. Teo dia niteny fa resaka toe-po io tompoko, resaka toe-po io. Ahoana ny anazavako an'izay resaka toe-po izay? Tsy misy valaka amin'ilay tantara ny Saoly mpanjaka mihitsy. Saoly mpanjaka voalohany teo amin'ny firenena Israel. Vakeo ny Samuela voalohany toko 7. Rehefa tery tao ampon'ny vahoaka Israel, vahoaka Hebreo tamin'izany amin'ny hoe izay dia tsy mba manana mpanjaka mihoatra ny firenena manodidina anay, ny Etita, ny Jebosita, ny Amalekita, ny sisa rehetrarehetra. Dia ny teny tao anatin'ny toe-pon'ny vahoaka Hebreo tamin'izany amin'ny hoe omeo mpanjaka izay. Mantsy any Samuela mpaminany, zany hoe nametraka an'izay fanontaniana izay ilay toe-po. Zany hoe nitaky an'izay tamin'Andriamanitra ny vahoaka Hebreo. Dia mpanjaka ranjanana, mpanjaka bôgôsy, tsara tarehy, matateraka vina, mavita tanamasoandro zany ny tao ampon'ny vahoaka hoe io mbola tanora, io milay be io mpanjaka io. Dia Jehovah Andriamanitra mandinika ny vosiny fo, zay ilay apokalipsy. Dia
izay toe-pony vahoaka te hanana mpanjaka vahoaka hebreo zay a, izay no nosokafan'Andriamanitra ary nomeny araky ny fanirin'ireo vahoaka hebreo tam'izany, sy hoe lay zavatra takiny mihitsy hoe Saoly mpanjaka ny mety aminay io ranjanana bôgôsy a, avoavy mihoatra mirehetra mahavita ny vina izay ilaina ny iema sy ny tsy fantatra zony, dia nisokafan'Andriamanitra ny lalana hoe i Saoly mpanjaka no ho mpanjaka ny vahoaka Israela araka izay. Zay le izy, tsisy afa-tsy zay fotsiny. De izay ihany koa zany ny zava-misy am'izao vanim-potoana iresantsika izao hoe Madame Arlala no ben'ny tanàna, satria izay no faniriny vahoaka de mivaly arak'izay ny safidy manokatra lalan'Andriamanitra zay tianareo ihany ange io e, zay tianareo ihany io. Raha ohatra hoe tian'ny vahoaka ny resaka hoe mitanjatanjaka mampandeha fitombenana spectacle ohatran'izany de misokatra ny propagande ary manokatra lalana ho an'izany Andriamanitra. Zany hoe zay le hoe manokatra lalana zay tsy Andriamanitra ny miorganize an'izay fa avela ny asa malalaka mihitsy araka ny toe-ponao mangetaeta an'izay hoe fampandizana fitombenana izay. De lasa misy artiste be da be mitsiritsiry a, lasa misy série be da be isan-karazany a, dodôla resaka fitombenana, série ana faniry resaka fitombenana, zavatra ohatran'izany. Zay le toe-po mpandiniana soratra masina mila zany aky eo amin'ny fiainanao rehefa tonga eo aminao zay fomba fijery zay a, de hitanao fa mandinika sy mahafantatra ny piège be da be mikorina eto amin'ity zao tontolo izao tianao. Dia hoy ato hoe Madame Arlala zany no lany ben'ny tanàna Antananarivo a. Atsika ny tanàna tsy idirako zay resaka zay, tsy idirako resaka politika fa le resaka toe-po no tsindriko. Matoy izany lany a dia zay no toe-pon'ny vahoaka malagasy. Ninina fimenomenoman'ny olona, ninina tsy fankasitrahan'ny olona. De hoy aho hoe resaka toe-po hitan'Andriamanitra zany hoe en globalité en masse zany amin'ny ankapobeny a, dia satria ny olona ny toe-pon'ny olona de resaka jiro a, jirona koa, toe-po resaka koveta, toe-po fampandizana fitombenana, toe-po nivoana guirlande le teo Ambohijatovo reny, sotroatran'izany zany a. De io misy candidat compatible am'izay, io mihitsy a no misokatra ho anao a, de io ndray no hitondra anao mandritra ny 5 taona. Zany hoe izay ihany koa de manazava ny karazam-pifidianana rehetra ny fanesy ny fandimby teo filoham-pirenena, ny députation sy ny sisa rehetrarehetra mifamatotra am'resaka toe-po daholo tompoko. Ary eo ambonin'izay no mipetraka ny fahamarinan'ny Baiboly. Tsy azonao hidivirana zany, tsy azonao ialana hoe matoa lany i Madame Arlala ny fahefana rehetra avy amin'Andriamanitra. Dia ilay toe-po ny population en masse no nametraka an'izay, ary ny fahendren'Andriamanitra no ny asa teo ambonin'izay. Zay a ny antom-pahamarinan'ny fizarako anio, ary ampisaintsainako anao hoe marina foana ny Baiboly a, tsy azonao a ialana ny Baiboly. De miteny am'izay zany tsika hoe inona ara zany ny solution, satria mangidy ny fiainana sy ny sisa rehetrarehetra. Vaovao tsara aloha de hoe nidina ny vidin'ny solika raha tsy diso a. Fa za zany te-hiteny antsika hoe ao anatin'ny efa intelligence andreo elita daholo zany zavatra rehetrarehetra izany a, sady tsy logika par rapport amin'ny vidin'ny baril iraisam-pirenena. Izy bon tsy de hidirako zay fa misy détail économique fa ny am'le resaka ara-panara tsoratra masina no ifampizarako amintsika hoe inona ara zany ny solution, inona ny solution. De izay no antom-pizarainay eto amin'ny pejy foana, ny antom-panetananay ny amin'ny efa fanambaran'ny soratra masina fampianaran'i Jesosy foana, ohatra hoe Efesiana 4:7-7, aza manome fitoerana ho an'ny devoly, aza manome fitoerana ho an'ny devoly ozy ny soratra masina. Efesiana 4:7-7, efa haitsika zany. Toko sy andiny zany Jakoba 4:7-7, toero ny devoly fa avalonareo dia andositra anareo izy. Zany hoe zay toe-po zany zay aloha zany a, zay zavatra anankiroa zay a, tsy manome fitoerana ho an'ny devoly a, manohitra ny devoly a fahavalo a, dia mila aky amin'ny isam-batan'olona zany. Zany hoe raha tiatsika zany a tsy anapaka ny toe-po candidat Arlala na hafa na endrika hafa zany, dia misy toetra sy fijery fisainana fieritreretana mila tsy omena toerana, mila toerana. Fa tsy hoe rehefa misy mizara koveta dia mena lalana izany, na ohatra hoe misy efa zavatra tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra dia
ohatra hoe ry faniry a fampandizana fitombenana, ny resaka esprit dodôla sy nohatran'izany dia avela ikorina. Il suffit fotsiny hoe de taper zany zany toepo zany ety amin'ny réseaux sociaux, amin'ny page maro isan-karazany, ny tambazotra, ny mikorina be zany zavatra zany hoe impisarany a film sy tsy fantatro, tsy haiko, tsy te hiteny betsaka any amin'izany, fa eo indrindra no mipetraka ilay toe-pon'ny soratra masina tokony voarainao hoe aza manome fitoerana ho an'izany esprit zany, toero zany esprit zany. De ny fanontaniana mipetraka hoe vonona amin'izany ve malagasy, vonona amin'izany ve ny fitondram-panjakana, sa zarany ara atoko entre parenthèse ny zavatra resako zany fa tsy hoe manondro an'iza sisa, sa ve hoe zaran'ireny olona ireny, zaran'ny tsiraray ara mitaky an'ilay hoe film misy sarany MP sy ohatran'izany, zaran'ny olona raha mahita an'ireny pejy misy faniry ny Tamatavy misy resaka hoe mandamina sy ny ohatran'izany reny, sa vonona ve ny malagasy anohatra an'ireny esprit reny, vonona ve ny malagasy tsy hanome fitoerana ho an'ireny esprit reny. Sady miteny amintsika fa izay zavatra izay nefa tsy afaka ho aky, tsy afaka ho voaray zay raha tsy mipetraka aloha ny fifandraisana eo amin'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny herin'ny filazontsara, zany hoe mialoha ny zavatra rehetra fifonana, fibebahana, miaiky ny fahotantsika isika, miaiky isika vahoaka malagasy, miaiky mitondra fa nanao tsy nety diso teo amin'ny izao zavatra misy rehetrarehetra zao, ny fiarahamonina sy ny sisa rehetrarehetra. De miaraka amin'izay misokatra amin'izay ny herin'ny filazantsara ao am-pony tsiraray, de izay no manao tasy d'huile, manao ankonana, manao communauté tonga firenena, zay vao afaka androso ny firenena misy atsika. De miverina amin'ny globalité ny fanazavana amin'izay hoe misy candidat mifanitsy amin'izay toe-po izay hoe tsy manome fitoerana ho andevoly, misy candidat olom-panjakana, olona afaka isahana ny firenena, isan'ambaratongony hatramin'ny generaly, hatramin'ny mpitsara sy ny sisa rehetra, tsy ao anatin'ilay esprit nresantsika teo hoe corrompu, esprit ao anatin'ny abomination, esprit tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra rehetra, satria efa maniry ao amin'ny fiarahamonina malagasy ilay hoe Efesiana 4:7-7 aza manome fitoerana ho an'ny devoly sy ilay Jakoba 4:7-7 toero ny devoly fahavalonareo de andositra anareo izy. Ka ny fanontaniana nefa de hoe vonona amin'izany ve isika, ala hauteur'izany ve isika, sinon manamafy ny zavatra efa nilazaiko teto foana vonitsidika ny taona 2025 hoe mbola ho pire, mbola vao maika ho zavatra mamofady sy fahoriana ao anatin'ny tribulation isika, ary mandroso makany amin'ny grande tribulation. Miamafy amin'izany ny zavatra ho zakainy zao taranaka izao ho zakainy ny vahoaka malagasy. Ny amaranako azy de tsy de manana ambara firy fa tsy tako hoe mipepaha fotsiny zany, mipepaha, za tsy manana discours politika, tsy manana fampanantenana voakato ohatran'ireny le mpitarika église de prospérité le manao propagande amin'ny alalan'ny baiboly be le hoe hitanao reo le hoe anao embouteillage ny famahana ny olo anao am'ty taona ty, anao embouteillage ny fidiram-bolanao, ivavanitrosanao, za tsy manao an'izany, za tsy azonao amin'izany ny pejy d'huile fanosorana pseudo ny tenako zany, fa mizara zavatra ohatr'izany foana partiran'ny fe misy eo amin'ny fiainana andavanandro zany de eo no izarako ny fijery ara-tsoratra masina sy ny piège ny démonie par expérience, par discernement ihany koa ny amin'ny tokony hitandremantsika sy ny amin'ny tokony hibebahantsika foana hitodiantsika amin'Andriamanitra. Zay fa mahireza de skinoery ny fahafahanao ifandray amin'i Jesosy Kristy mikileza ainany amin'izany fa tsy misy afa-tsy zany ny ahafahanao mahita isapatoara ety amin'ity izao tontolo zao ity. Zay ry zareo, zay fa saino zavatra any ambony, rasoa.